Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Dia miarabantsika tsiraray avy izay manaraka izao fandarana amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao indray ny tenako androany. Isaorantsika an'Andriamanitra lehibe ny fahasoavany sy ny famindrapony ary ny fitahiny tamintsika tsiraray avy, satria mbola namindra fo tamintsika ny Tompo Andriamanitra ka trato izao andro mahafinaritra izao indray isika mianakavy. Ny Tompo Andriamanitra tokoa ry havana dia voambaran'ny Baiboly fa vaovao isa-maraina ny famindrapony, zany hoe matoantsika mbola velona, mbola manam-pofinaina ary mbola toy izao dia noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Noho izany indrindrany dia tokony tena hisaotra an'Andriamanitra ianao sy hanome voninahitra ny anarany hoe izy nanome tombonandro havelomana, izy nanome fofinaina, izy ihany koa nanome tanjaka sy hery ary matoantsika ihany koa mbola afaka mifanerasera, afaka mbola mifampahery ary afaka mbola manaraka izao fandarana izao dia tsarovy fa noho izy Andriamanitra izay tompony hery sy ny fahefana ambony indrindra. Koa ankehitriny azy dia ivavaka isika aloha ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Mitaona anao ahako, ho anao izay efa mpanaraka ty fandarana ity, ho anao ihany koa mety eo ambony fandriana ianao, mety eo ambony seza ianao, naiza n'aiza toerana mety ahitanao izao fandarana izao dia miantso anao ahako, andaotsika hiaraka hivavaka tena hisaotra an'Andriamanitra ary ihany koa ametraka ny fotoanantsika rehetra eo am-pelantanany indray izany. Hivavaka ary sika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra ry Andriamanitra rainay fa notahinao zahay, nomenao tombonandro havelomana, nomenao tanjaka sy hery sy fahasalamana, ary ihany koa mbola nomenao ty fotoana ity izay ahafahanay indray mbola mifampahery ary manaraka ny teninao eto amin'izao fahitalavitra izao. Ka dia tahi manokana ny fandarana rehetra fanahy masina eo ambanin'ny fitarianao, eo ambanin'ny fanatrehanao, ary ianao ihany koa angatahako hiasa ka amindra foana tsiraray avy. Ka raha misy olona ao anatin'izao fotoana izao manana olana, marary, mety mikorotana ny fiainany, dia amindrao fo izy Andriamanitra ka vonjeo ary aseho amin'ny voninahitra ao lehibe. Ny voninahitra iterany an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany ety fotoana ity. Amen. Eny ary tompoko, araky nefa narahantsika tamin'ny fandarana manaraka izay nety ny mpanompon'Andriamanitra teto dia izao voalaza manao hoe efa tena madiva hifarana sahady ny taona 7 sy 20. Afaka telo volana latsaka eo sisany dia hifarana tanteraka ary tsy hisy intsony izany taona 7 sy 20 izany. Marobe no zavatra mifamaofao sy mitranga tao anatin'izay volana maromaro izay mitsahantsika izay. Fitenin'ny olona matetika nefa rehefa miona amin'ny olona eny an-dalana iny izahay dia tsy zao ny fiteniny. Tena miserana rangano taona. Toy ny vao omaly ty ny nakalazana n'izany voalohan'ny taona 7 sy 20 izany. Ary tsy vitsy ireo olona miteny mihitsy ny taona ty efa hifarana sahady nefa ny zavatra vita tsy misy akory. Ary misy mihitsy ary miteny manao hoe to arakaraky ny nandehanany taona, arakaraky ny andehanany volana, arakaraky ny andehanany fotoana dia to miaratsy sy mafy hatrany ny fiainana. Tsy vitsy milobava zany hoe arakaraky ny andehanan'le fotoana, arakaraky ny andehanany volana, arakaraky ny andehanan'le andro dia to mafy ary miaratry hatrany ny fiainana. Ary misy mihitsy ary no miteny manao hoe to vao maika me tsy mahita hoanina, me tsy mahita hotafiana, me mikorotana ny fiainana, me tsy manam-bola ary to me mitotongana ny varim-piainana. Mety anisan'izany ianao izay manaraka ty fandarana ity hoe
tam'ty taona ity mba nametraka ny fanamby ianao, nametraka tanjony ianao, nametraka ny fandrinao ianao hoe vo nipaika mihitsy ny taona vaovao tamin'ny voalohany volana janoary na ny faharoany volana janoary, dia mba naniry sy nangetaety ianao, nametraka tanjony ianao, nametraka ny vinanao ianao, nametraka ihany ko reo karazana projet rehetrarehetra ianao mba tianao tsatsarina tam'ty taona ity. Maro ny zavatra neritreretinao atao, maro ny zavatra neritreretinao atrangana, ary maro ny zavatra neritreretinao ankomba vitaina. Ny zavatra hita sy tsapa nefany ary mivokatra mety noraisinao sy notazanao am'izao fotoana zao, toa ohatry ny mifanohatra am'izany angambany, ohatry ny hoe maneso anao ary mivokatra hitanao, ary indraindray ianao toe ampita hoe tamin'ny taona lasa 2014 na tamin'ny taona ny valina tany alohan'ny tany ary no mba ohatry ny nafinahitra, ohatry ny mba nisy maminy, tohatry mba tena hoe afaka mba napitsiky ny fiainana, fa ankehitriny to ohatry ny hoe tena mafy arabaky teny ny filazan'ny olona sasany am'izao fotoana izao. To mivezivezy ety seroa, tsy nipetraka andro aman'alina, miasa saina, mitebiteby, ary sasany ary de feno tahotra mihitsy hoe raha zao no mitoy anahoana rehefa efa ran'ty taona ity ary tsy vitsy anyso rehefa mametraka sady hoe ary mbola am'taona ho avy de metimety mbolo mafimafy na ho ratsiratsy kokoa azy ny zavatra mety hitranga sy iseho eo amin'ny fiainana. Hoy aminao zay manaraka zao fandara zao androany, ry havana izay mienty toriteny ity na mahita amin'ny fahitalavitra, tena miteny aminao androany amin'ny alalan'ilay Jesosy Tompo izay afaka nova ny tantaram-piainanao, mbola azo ovaina ny tantara rehetra, ary mbola afaka isy fanantenana lehibe ao anatinao am'izao faraparan'ny taona 7 izao. Ary ny tena ambarako amin'ny anaran'i Jesosy de hoe tsy hamarana ny taona amin'ny alahelo zany ianao, tsy hamarana ny taona amin'ny ranomaso zany ianao, tsy hamarana ny taona ao anaty fahoriana sy olana ary ady zany ianao, ary tsy hamarana ny taona ao anatina fikorontanana sy fahoriana lavo zany ianao, fa na de anio de anio azy de afaka nova ny tantaram-piainanao Andriamanitra, fa saingy izao mila tena misy fepetra arahanao sy ainanao raha tianao ho tonga am'izany. Ho antsika rehetra dia aza faranana hatreo amin'ny olana ny fiainana, aza faranana hatreo amin'ny oady io ny fiainana, aza manaiky ianao hoe de ho zao ve zany ny amarananao ny taona, na ho zao ve zany ny vokatra tsy maintsy iainanao am'ty taona 7 ity, fa mbola veriko ihany ny teniko manao hoe mbola afaka hovaina io tantaram-piainanao io izay misy eo amin'ny fiainanao. Ry havanao, tsy mino ve anao hoe ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary ny baiboly ary de niteny mihitsy ny manao hoe efa fotoan'andro ampisehoan'Andriamanitra ny heriny izao, zany hoe izao am'ty andro andrenesanao ty afatra ity, am'izao fotoana afatsika mifanerasera izao, de fotoan'andro afaka ampisehoan'Andriamanitra ny heriny izao. Enonga zao fanazavako zao hoe raha tao anatin'ity baiboly ty mialohany afaka mijoro vavolombelany amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny olona maro, de ato anatin'ny baiboly aloha no hojerevantsika voalohany. Ohatra am'izao zao ny tantaran'le lehilahy anankiray atao hoe Isaka, ao bokin'ny Genesisy 2:20 dia manomboka 1 de teo zao voalaza ny tenin'Andriamanitra: ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelony Abrahama, ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara, ary Jehova nisy taminy ka nanao hoe aza midina any Egypta ianao, mitoera amin'ny tany izay olazaiko aminao, mivahiny ahy eto amin'ty tany ity ianao, de ombanao sy hitanao aho, fa ianao sy ny taranakao nomeko reto tany rehetra ireto, ka ho toviko ny fianianako izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. De tonga de vakitsika eny amin'ny 12 de namafy tam'izany tany izany Isaka, ka nahazato eny tam'izay taona izay, satria efa notahiny Jehova izy, ary nanan-kareny raha lehilahy, ka nandroso sy ny tompo ambara-patongany ho mpanjato be indrindra, fa nanana fananana be izy sy ondry amanosy sy omby ary andevo maro,
ka de nialina azy ny Filistina. Mazava eo ny tenin'Andriamanitra ry havana. Misy lehilahy anankiray teo zay zanaka lahatokany Abrahama, Isaka no anarany. Ity lehilahy ty tamin'ny fotoan'androny de ambarany Baiboly fa niatrika fotoan'andro anankiray, taona anankiray tena sarotra izy, zay amafisiny tenin'Andriamanitra eto hoe taona anankiray nisy mosary mafy. Zany hoe mosary tsy fisikanina, tsy fisina ninina tamin'izany taona niainany Isaka izany. Ama olombelona moa dia rehefa tao anaty mosary, tao amin'ny tanàna nisy azy, tao amin'ny toerana zay nivelomany, tao amin'ny tanàna zay nipetrahany, de mety nanakevitra tao atrehiny Isaka zay hitan'Andriamanitra ny sainy, satria araka voalazan'ny Baiboly eto amin'ny 2:2 de manambara ny Isaka Andriamanitra hoe aza midina any Egypta ianao. Zany hoe Isaka zany teto vokatry le mosary hitany teo amin'ny toerana zay nipetrahany, tao amin'ny firenena zay nivelomany, hoe misy mosary mafy eto. Amin'ny maha-olombelona de tsy anaiko maty mosary eto fa tsy maintsy hitady lalana, hitady fomba, hitady toerana mba hafahako mivelona sy miaina soamatsara ka tsy maty mosary. Andriamanitra nandarany Isaka, aza midina makany Egypta ianao. Zany hoe nosakanan'Andriamanitra izy, tsy navelan'Andriamanitra ho any Egypta izy, fa notoron'Andriamanitra lalana Isaka hoe eny fa na de nisy mosary am'izao taona izao, na de tsy manana ninina ary ny olona am'izao taona izao, ianao kosa ny Isaka satria mpanompoka ianao, ary nisy ny fianianana izay efa noteneniko tamin'ny Abrahama rainao hoe hitany taranak'ilay lehilahy iny aho. De izao ry Isaka, aza midina makany Egypta ianao fa mitoera ihany eto amin'ity tany ity. Satria i Abrahama tamin'izany fotoana izany de nanatona tany amin'ny tanàna anankiray zay misy an'le lehilahy anankiray atao hoe Abimeleka mpanjaka amin'ny Filistina tany Gerara. Andriamanitra niteny taminy mijanona ihany na mitoera ihany eto amin'ity tany ty ianao ry Isaka. Ry havanao, raha olona misalasala, raha olona tsy mino raha olona mirorosaina, de hiteny any angamany Andriamanitra tianao fato mosary eto ave am'izao taona izao ka misy mosary mafy eto amin'ny firenenay, eto amin'ny tany misy anay. Ny olona rehetra rehefa mikaikaka tsy manan-kivelomana intsony, ka hoana nijanonako eto Andriamanitra. Fa Isaka de nino nanaiky resy lahatra Isaka, Andriamanitra no miteny, Andriamanitra no manambara, Andriamanitra iny koa no milaza hoe mipetraha, mivania ihany eto amin'ity tany Gerara ity ianao. Fa isaorana an'Andriamanitra ry havanao, satria Andriamanitra de afaka manavaka ny olona zay tena mino azy sy matoky azy tanteraka ary mino ny teniny, de avahan'Andriamanitra sy tahian'Andriamanitra izany olona izany, ary tsy farana treo amin'ny olana ny tantaram-piainan'le olona, fa afaka tena ho avadika Andriamanitra ho amin'ny fitahiana lehibe sy ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Inona tokoa izy anao ny zavatra nitranga eo amin'ny 2:12 tao amin'ny tany vanianana io, tao amin'ny tanin'olona io, de ambarany tenin'Andriamanitra hoe de namafy tamin'izany tany izany Isaka tamin'ny taonany mosary io de namafy izy. De ambarany tenin'Andriamanitra hoe nahazaty eny tamin'izay taona izay, satria efa notahiny Jehova izy ary nanakarena be mihitsy raha elahy ka nandroso sy nitombo ambara-patonga no mpanjafy be indrindra, lasa nanakarena nanana ondry amanosy maro, ary ratsy zany mihitsy araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary nialolazo mihitsy ny Filistina sy ny tompo-tany. Aniny 2:10 raha moa de zao mihitsy voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, mialaha ty aminay fa ianao mahery lavitra no izahay. Ry mpiainoavano izay manaraka izao fandarana izao, hoy aminao androany, afaka mbola hanao zavatra lehibe sy mahagaga tsy takatry ny saina toy izany eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainatsika rehetra, eo amin'ny fiainatsika mianakavy izay manaraka ity fandarany ty Andriamanitra am'izao faraparan'ny taona 720 izao. Averiko tsara, afaka mbola hanao zavatra lehibe mahagaga tsy takatry ny saina toy izany Andriamanitra amin'ny fiainatsika rehetra am'izao telovona lalatsaka sisa am'ty taona 720 ity izany. Mino ianao fa afaka mbola atsimbadika Andriamanitra ambany ambony
io tantaram-piainanao io am'ty taona 17 na hoe am'izao faraparan'ny taona izao. Aoka ianao tsy kivy, aoka ianao tsy raviravy tanana, aoka ianao tsy tanondrika, fa isaka tety de tsy nanaiko kivy izy, tsy nanaiko ketraka izy, na de nisy fisainana maha-olombelona ihany ary tao aminy de hidina ho any Egypta, tsy haiko hoe mety eniny ve hoe any mbola misy vary na any ohatrany tsisy mosary, fa eo am'le tanàna misy azy tamin'ny taona iny mihitsiny no nisy an'izany mosary zany. Hoy aminao, Andriamanitra ihany koa afaka anao zava-baovao anao ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny fanambadianao, ao amin'ny asa aman-draranao, ary ihany koa eo amin'ny fandraranao sy ny ara-bolanao. Eny am'izay zavatra ataonao rehetra de aza manaiky ho tanondrika, aza manaiky ho ketraka, aza manaiky ihany koa hoe ho farananao amin'ny olana io zany fiainanao hoe am'ty taona ty zany e. De efa zao ny tantara misy ka de ekeny e, satria misy olona ara de miteny mihitsiny hoe zao angamba no sitrapon'Andriamanitra e, fa nanao tsy ambinina ny tena, na zao angamba sitrapon'Andriamanitra e, fa ty taona ty zany efa voasoratra fa angidy ho ah na ho ratsy ho ah, tsy ariavanao. Matoa nomen'Andriamanitra atsika ty taona 17 ity, ary matoa mbola velona ianao, matoa mbola afaka ihany koa mbola manam-pofinaina toy zao ianao, de tsarovy fa tsy nomen'Andriamanitra anao ny taona anankiray nefa tsy arovany nininina aminao, fa isaka teto dia navan'Andriamanitra mihitsy ka hitsaniny Abimeleka azy, de ambarany tenin'Andriamanitra mihitsy tam'izany fotoana izany fa nanomboka ny teny tamin'ny Isaka manao hoe ory Isaka ô, mialahy eto aminay ianao, fa mahery lavitra noho izahay ianao, ary ny olona rehetra tao amin'ny tanàna ny Filistina de ambarany baiboly mihitsiny tao amin'ny tany Gerara io, de ambarany tenin'Andriamanitra hoe tena nialina zany lehilahy zany satria notahin'Andriamanitra izy tamin'ny taona io. Hoy aminao, ho tahaky zany anie anao taon'Andriamanitra am'izao faraparan'ny taona izao. Telo vonana latsaka kely eo sisa de hivalina tanteraka ny taona 17 hoy aho teny aloha teny, nefany mbola afaka anao zavatra lehibe ho anao Andriamanitra satria mbola fotoanan'Andriamanitra izao ampianoavana ry mpanaraka ny fandaharana, mbola afaka anao zavatra lehibe tsy takatry ny sain'Andriamanitra, fa mino ianao ary matoky ny oa Andriamanitra izay tantarainay sy ambaranay ary torinay aminao io. Tsy vitsy ny olona ijorovan'olombelona kely aminao ako, tena nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe magaga tsy takatry ny saina ny fiainany tao ao. Ny zavatra nitranga voaikaingana angamba no hotoriko amintsika eto, fa raha zavatra nisy teo aloha na tam'ty taona ty zany na tao amin'ny taona ny valina tany aloha tany maro be tsy tambo isaina, fa nataoko hoe nahady mifiry atsika hitantaran'ireo zavatra maro zay nataon'Andriamanitra de hoy aminao tsy ho ampy eto ny fotoanatsika, fa ny apahapahany ihany, ny sombotsombony ihany no ijoroko vavolombelona aminao eto mba inonao fa tena afaka anovany tantaram-piainanao Andriamanitra. Voaingana izao tapa-bolana lasa izay nisy vehivavy anankiray zay tena tao anatina olana ara-bola tena faran'izay goavana teo amin'ny fiainany, ary olana io a natonga anazy nanana ny olana ara-bola de nanana ady tamina tribonaly izy, tsy maintsy nindram-bola taman'olona izy tam'izany fotoana izany satria izy mivavaka, izy manompo an'Andriamanitra, fa saingy izao izy nietrehitra zany hoe ahoana no ataoko satria zaho tsy manam-bola, tsy manana mpiaro, tsy maintsy hitady vola mba ahafahako miaro tena, fa tamin'ny fotoana io mihitsiny de niazakazaka izy nitady namana, de nomeny namany 10 millions izy, fa nomeny ny fepetra hoe amin'ny farany volana izao, zany hoe tamin'ny farany volana oktobra septambra teo no fotoana tsy maintsy amerinana an'le vola, farany volana septambra. Asabotsy arivo no miazakazaka tonga ao am'le olona, ahoana le vola, tena ilainay le vola, tena tsy maintsy hoentinay mody ny volanay, izy amin'io tsy manana na de ariary azy tsy misy tao am'le olona. Inona ozy ianao ny anoteniny, tena tsy manana zay tompoko, fa zao mba aleo rapitso, ny fampijery izy mivady hoe rapitso, aiza ny hitana raha vola rapitso alahady tontolo mivavaka, aiza ny hitana vola, aiza natana 10 millions rapitso, nefa ny andro efa arivo efa tapitra ny asabotsy, ahoana ny hitana vola 10 millions amin'ny alina sy rapitso alahady, mifampijery ry zareo. Na izy koa raha bagaka hoe inona natonga anazy ny teny hoe rapitso alahady nomena ny 10 millions n'olona, fa isaorana an'Andriamanitra ry havana na nantanteraka fitoam-bavaka izay ny alahady maraina.
tao anatin'io nanabarana fa afaka mamonjy an'ny olona rehetra manana hady Andriamanitra, afaka mbola manova ny tantaram-piainan'ny olona maro Andriamanitra, ary ny herin'Andriamanitra de afaka mbola hiasa amin'ny fiainan'ny olona zay mino azy. Inona ozy anao zavatra mahagaga tsy takatra ny saina? Tonga ny alahatolakandro, tao anatin'ny fotoam-bavaka anao tao alahatolakandro io mihitsy, nisy olona tonga nandondona tao amin-drareo. Rehefa nandondona tao amin-drareo olo io tonga tao aminazy tao de nitady anazy, na tso ny vadiny izy, tongava maika anao, tongava ty fa maika be le olona to fa mitady anao izy, mila anao. Inona ozy tsika? Rehefa tonga tao io olo io ny eo anataniny, de zao ny tantaran'le olona, tonga eto izahay. Io olo io tsy mahalala ny problème, tsy mahalala ny zava-manahirana anazy, tsy mahalala hoe mila vola 10 millions izy, ary tsy ny tantarany mihitsy mila misy vola tokony aloha androany alahady, fa tena na izary ry havana tena nitoraka salita amin'Andriamanitra hoe mahery ianao Andriamanitra, ary tsy mba tara zany mihitsy. Afaka manova ny tantaram-piainan'ny olona ao anatina minitra vitsy, ora vitsy Andriamanitra. Tonga le olona de namoaka vola, ty misy vola ozy, tena tianay mbo mena anareo, tsy fantatray fa de manatra n'ity vola ty sao de mba mila ny ty anareo 10 millions. Tena tsy latsaka ariary, tsy mihoatra ariary, fa 10 millions mihitsy nomeny olo io. Fa inona ozy ianao nataon'le ramatoa? Nitomany gogogo izy, tena nitomany tsy hoe tomanina olana na ady, fa nitomany izy vokatry ny fifaliana mahery Andriamanitra, mahay zavatra rehetra Andriamanitra, ary mampahery de zao tsy averina ozy le lehilahy le 10 millions na ariary ary tsy averina, fa fony tsofony rano omena an'ty olony ty mba ho fandrapiana azy. Gaga le ramatoa sy ny vadiny, mahery ranga Andriamanitra rehefa mino azy ianao. Ka ho anao zay tonga eto manatrika izao, manaraka izao fandarana zao am'ty fahita lavitra ity azy, de hoy aminao ahoana no tonga n'Andriamanitra afaka nova ny tantaram-piainanao sy hitahiny ny fiainanao am'ty telo volana farany ity? Ahoana ny tokony ataonao? Voalohany indrindra ravana de zao, tsy maintsy mino alohan'ny Jesosy ianao, satria nahoana? Tsy afaka anao nininao aminao Jesosy raha tsy efa tena nekenao, ho mpamonjinao, ho tomponao izy aloha. Ohatra am'izao zao any amin'ny filazantsara ny Lika toko 5:5, Jaona toko 5:7. Misy farihy anankiray eo Betesda ao, mpanasitra ny farihy io, mahagaga ozy voalazan'ny Baiboly. De n'olona maro be mihitsy ny jamba ny mandringa ny maty ilana ny didina n'io farihy daholo satria ny fanasitranana azo amin'io farihy io de rehefa metsika ihany ny rano vao sitrana ny marary, fa tsy hoe manasitrana foanafoana. Fa rehefa metsika ny rano de izay marary tafiditra voaloha anaty rano de iny no sitrana. De tao daholo ny olona rehetrarehetra zay marary rehetrarehetra miandro ny fietsehan'ny rano mba ho sitrana. Nandalo tao amin'ny toeran'io Jesosy indray andro, nisy lehilahy tao zay narary 30 taona. Tsy moramora nge zany hoe 30 taona marary tena ataovy aminao ny toerana fa raha herinany tapabory anao marary rehefa tena mafy, fa ny an'ty lehilahy ty 30 taona ny narariany. Rehefa tonga teo Jesosy de zao nitenen'i Jesosy taminy, raha lehilahy teo sitrana va ianao? Ilay lehilahy de zao mbola variana netehitra taman'olona, mbola netehitra tamy Betesda hoe raha iatsena ny rano de tsy misy olona mitondra anahy, raha vao miazakazaka mandeha de songonan'ny olona. Zany ty lehilahy ty de olona ny natenainy, olona ny nitokisa ny batanazy tao anaty rano, olona foana ny mentsiny, nefa le Jesosy mahagaga, le vonona nasitrana anazy rehefa eo. Baiko ny tenen'i Jesosy taminy, mba atao ny fandrinao de mandeha hanamody. Niaraka tam'izay ritra loranona retiny sitrana io lehilahy io. Izay ny tomako anao androany hoe mila mino an' Jesosy sika, mila matoky an' Jesosy isika, aza mipetraka ho titra fotsiny hoe kristianina na mpivavaka, fa aoko resy lahatra tanteraka ianao hoe tena ato anatiko tokoa Jesosy, ary raha mbola tsy ao izy de mitona anao am'izao fotoa zao. Tena tenenao avavanao hoe Jesosy manaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana, tena mila anao am'izao faraparany taona izao, ary tsy am'izao any fa mitona ho avy rehetra raha mbola velo eto ambony tany de mila anao a Jesosy tsy saraka aminao tsony. Zay ny tapany voalohany, tsy maintsy ao Jesosy aloha. Faharoa, ny atonga ny tantaram-piainanao an'ity tena iova sy ho tahin'Andriamanitra am'ty telo volana farany ity, ary mba ho tahin'Andriamanitra itsena ny taona vaovao amin'ny fifaliana ianao, dia mila tena tapahana sy foanany tanteraka ireo oziny izay mbola mitambesatra sy manapaka fiainanao, na rehefa naratsy zay mbola mamatotra anao io de mila roana tanteraka io, satria nahoana? Raha ohatra ka mbola ao ny oziny tsy mbola tapaka,
ary raha mbola misy fanaratsy voaroko ao aminao de hitondra olana ao anao foany zany, ka na de efa nandray an' Jesosy ary isika, na de efa nino an' Jesosy ary isika, na de efa oapotsika tanteraka Jesosy, ary efa mivavaka be itsika sy mitondra ny fandritsika, raha misy ozona ny fiainatsika mbola tsy tapaka, na misy fanaratsy mbola tsy voaroka, de hitondra olana ao atsika foana zany ry havana, hitondra olana amin'ny fiainatsika foana izany. Enoika ty tantara ambarako amitsika ity amaraparanako azy de izao hoe misy lehilahy anankiray zao mpivavaka am'le fiangonana anankiray zay ndraiky hitako. Io lehilahy io mianatra tamin'ny fianarana ambony resaka teknika, manam-pahaizana, de mora mahita asa izy, de nefa ny zavatra tsikaritra eny ady izao ao amin'ny société zay asany izy de cadre foana, ary tena tsara karama fa saingy ity isaky ny telo taona io lehilahy io de tsy maintsy manala tena foana, sy voaroka fa de manala tena. De ndray andro izy efa intelo izy zay niala tamin'ny asa amina reny société lehibe, orinasa goavana zay tantanana vazafy avy any ampitan-dranomasina ireny ny asany. De telo taona indray ny asany tamin'ny asany orinasa asany io, hiala indray hono izy, de ny madama natsikaritra hoe ioatran'io ndray ngely efa nahazo anao efa impiry zay, de hiala indray ty ianao i démission na valazainao fa ohatrany tsy mety, fa feny telo taona ngeo zao ny asanao tao de hitatsika am'zany io lehilahy io zany vokatrizay ozay ary tsy izy rery fa trany amy razambe nampalahelo azy, reo ray aman-dreny de nisan'ny olona nanana izy azy, nanana fiara fitaterana maro be, nanana fananana be de be, nanana trano tany be de be tao amy tanàna misy andrareo, fa ny afarany varim-pananana tsy sanany ninona ary maty miaraka tamin'ny fantrana mihitsy reo ray aman-dreny sy ny razambe anteo aloha, tsy ray tsy roa fa fianakaviana maro, tamreo fianakaviana olona manam-pahaizana ary ambinina sy manandravatsa maro, fa ratsy fefara daholo. De ity lehilahy ty ko mbola tao aminy ozony io, na de vavaka pino nanana Jesosy aza izy ary nitondra olana ao anazy zany, fa isaorana n'Andriamanitra rehefa notapahana ny ozona, fa nanatanteraka ny herin'ny ozona ary voailika amin'ny fanaratsy zay tsy mahatamana azy mihoatra ny telo taona amin'ny asa anankiray, de nitahin'Andriamanitra sy niova ny fiainan'io lehilahy io. Ka ho faraparanako ary ny afatra, mitaona anareo ahako zay mpanaraka ny fandarana zay ataonay amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao, miantso anareo ahako tongava mihitsy manatrika ny fitaombavaka zay ataonay amty telo volana farany amty taona fito amby folo sy arivo ity, mety hatram'izay na mety tsy nandeha mihitsy, na mety hoe nanaraka ny fotsiny tamy fandarana ataonay taky zao, fa ny tena mety tompoko de mba tena tongavy ianao anaraka ny fandarana eto amty eto amty fahita lavitra ity aloha, fa tena mety indrindra dia anatrika mihitsy ny fitaombavaka zay ataonay isaky ny alahady, na le amy fito sasany, na le amy folo, na le alahady ariva amy ray ora sasany, de vonjeo zany, na ny alarobia alakamisy, ny atalata ihany koa amy ray ora sasany dia misy io fitaombavaka zay ataonay io. Tena mino izahay fa ao Jesosy tompo lay nanova tantaram-piainan'ny olona zay nitantaraiko aminao ary nitantaran'ny baiboly teo, afaka mbola nova ny tantaram-piainanao izy ary tsy farana amy ranomasy alahelo na olana sy fahoriny ty taony ty, fa iova ny tantaram-piainanao. Ka de tongava tompoko, tena tongavy ianao, miantso anao zahay ao anatin'izao telo volana latsaky zao, tongava fa tsy vitsy ny olona tompoko nahita zavatra lehibe. Faharoa, ny tena mety indrindra ihany ko de aoka tena iazakazaky anao ionanay ny vatana mihitsy mba hafanay mivavaka ao anao, hafanay ihany ko mitsodrano anao, hafanay manona fitahina anao, de tongava miaona aminay mpanompon'Andriamanitra ao fiangonana refia Androndrakely, tongava ao, afaka tena hivavaka ao anao zahay, afaka hitsodrano anao zahay, anonona fitahina ho anao ihany ko. Fatelo manarakaraka izany de omeko anao ny numéro telefôna zay ifaresako aminao 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 034 13 707 59. Pasteur Claude Rakotonjanahary. Ka ivavaka ao atsika am'izao fotoa zao apetro amin'ny fonao ny tananao. Andriamanitra rainay eo, sotranao ny amy fotoana zay nafahanay nifampahery tam'ty fahita lavitra ity nandre ny teninao zahay, mamindra-fo amin'ny olona rehetra Andriamanitra, mandidy ny asana fanaratsy, ny olana, ny ozona rehetra, volako amin'ny anara maherin'i Jesosy,
niza marary am'izao fotoana zao, sitrano izy Jesosy, vao ny olana, vonjena izy, ary am'ty faraparany taona ity, de tahiro fiainan'ny olona rehetra, ahita fandrasena, ahita fombiazana, ahita fitahin'Andriamanitra, ahita fiainana vaovao izy, ary hitsenany taona 2024 de ho tao mpitahina, ho tao mpombiazana, naran'i Jesosy, amen. Veloma tompoko, tahin'Andriamanitra. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.